Tompoko lahy sy tompoko vavy, feno 20 taona sahady izay no nankalazantsika eto Madagasikara ny andro 3 Desambra. Ary ny 3 Desambra 2024 ihany koa no nankatoavin'ny antenimieram-pirenena malagasy ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon'ny olona manana fahasembanana. Ka novidian'ny fitondram-panjakana tary ny filohajaina Andrinirina Rajoelina ny faritra Atsinanana, Toamasina renivohitra hankalazana izany vaninandro manandanja izany. Ny lohahevitra nosafidiana amin'ity taona ity dia ny hoe olona manana fahasembanana mandray anjara feno amin'ny fampandrosoana. Ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina, ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy dia manome lanja ny tondrozotsantsika ao amin'ny tanjona ara-paikady. Laharany voalohany manao hoe ny fampiakarana sy ny famerenana indray ny fiainan'ireo olona sahirana sy marefo eto amin'ny firenena. Natao lohalaharana izany ka hitadiavana vahaolana mety aminareo ka tsy ho rentsony ny hoe olona manana fahasembanana vesatra ho an'ny fiarahamonina. Ny safidy ary manatanteraka izany ny ministeran'ny mponina, ny fiahiana ara-tsosialy sy fampivoarana ny vehivavy ka mampiatra ny fitoviana eo amin'ny samy olona isan'izany ianareo olona manana fahasembanana amin'ny alalan'ny fampiatsiana anareo ao amin'ny ankohonana, ny fiarahamonina, ny sekoly ary any amin'ny sehatry ny asa sy ny fampiofanana. Koa amin'izao 20 taona ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara izao ary dia hanomboka ny famolavolana ny politika pirenena momba ny fampiatsiana sy fizakan-tenan'ny olona manana fahasembanana, politique nationale d'inclusion et d'autonomisation des personnes handicapées. Miaraka amin'ireo ny mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena, omentsika lanjana amin'izany ny fampisitrahana ny olona manana fahasembanana, ny zony amin'ny sehatra rehetra eto Madagasikara. Tsy adino velively ny fampifanarahana ny lalàna momba ny zony olona manana fahasembanana amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zony olona manana fahasembanana. Dia manentana antsika tompon'andraikitra mahefa rehetra eto amin'ny firenena hanao izay sitrahan'ireny olona manana fahasembanana any amin'ny faritra misy antsika ireny ny zo feno ho azy ireo. Ho antsika vahoaka malagasy kosa, andeha asehontsika fa malagasy mahay manome ny asiny maha olona isika ka manao ireny olona manana fahasembanana ireny ho toantsika. Mampahery anareo olona manana fahasembanana namana rehetra amin'ny tolona sy ny fanehoanareo ny maha izy anareo eto amin'ny firenena. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.